mana isan'andro fandaharana tolotra ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Ampitomboina ho antsika rehetra lalandava ny hery havana ny fahasoavan'ny tompo. Tonga eto ny fotoana iarahantsika mandinika ny tenin'Andriamanitra indray isika ary misaotra anao manaiky hiaraka misakafo ny tenin'Andriamanitra isika. Ny filazantsarany Matio 12 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 120 no anjara sakafontsika anio. Alohan'ny amakitsika izany dia mbola iara-mivavaka isika aloha. Andriamanitra fitiavana ianao raha io, ary isaorana ianao indrindra ny fahatsapanay. Tena Andriamanitra fitiavana tokoa ianao. Fa amin'izay rehetra nanaiky izany fitiavanao izany, ka nandray an'i Kristy ho tompony sady mpamonjany, dia miaina ao anatin'ny fianakavian'Andriamanitra izy. Ary tsarony isan'andro izany hoe isan'ny ankohonan'Andriamanitra. Misaotra raha io. Ary profon'izany mahankohonanao anay izany, dia tsy tapaka ianao manome hanina ho an'ny ankohonanao, ary ny teninao no ivelomanay. Satria tsy velony ny vary sy laoka, tompo ny fanahinay. Satria tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona. Ary zany misaorana ianao manana ny teninao zahay. Aviary tompo, tenena aminay indray ianao amin'ny alalan'ny mpanombotsy mahasoa, ary dia ampitoero ao am-ponay ny teninao, mba hitondra hery vaovao anay, aina vaovao anay, hoentinay manompo anao, fa izany no antony havelomanay. Amin'ny anaran'i Jesosy tomponay raha io no hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Matio 12 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 120 no vakintsika. Amin'ny anaran'ny tompo. Tamin'izany andro zany Jesosy nandeha namaky ny tanimbary tamin'ny sabata. Ary nona ny mpianany ka nanoditsaloim-bary dia nihinana. Fa noho nahita izany ny fariseo dia hoy izy taminy, indro ny mpianatra ao manao izay tsy mety atao amin'ny sabata. Ary hoy izy taminy, tsy mbola novakinareo va ny teny milaza ilay nataon'i Davida, raha nony izy mba amin'izay nanaraka azy, fa niditra tao amin'ny tranon'Andriamanitra izy ka nihinana ny mofo aseho, zay nahadiso raha haniny, na izay nanaraka azy, afa-tsy ny mpisorona ihany. Ary tsy mbola novakinareo va amin'ny lalàna, fa amin'ny sabata ny mpisorona ao amin'ny tempoly manota ny sabata, nefa tsy manatsiny. Ary dia lazaiko aminareo fa misy eto lehibe nohony ny tempoly. Fa raha fantatrareo zay hevitry ny teny hoe famindram-pony sitrako fa tsy fanatitra latsa-drà, dia tsy mba nanameloka ny tsy manatsiny ianareo, fa tompony sabata zanak'olona. Ary noho niala teo Jesosy dia niditra tao amin'ny sinagoga, ary indro nisy lehilahy maty tanana teo. Ary ny olona nanontany azy hoe, mety va ny mahasitrana amin'ny sabata mba hiampangany azy? Fa hoy izy taminy, iza moa no olona ao aminareo raha manana ondry anankiray ka latsaka any ankady amin'ny sabata no tsy handray azy sy apakatra azy? Ary tsy mihoatra lavitra noho ny ondry va ny olona? Ko amin'izany dia mety ny manao soa amin'ny sabata. Dia hoy izy tamin'ny ralehilahy, hainjiro ny tananao, dia nainjiny ka sitrana ho tahaka ny anankiray. Ary ny fariseo dia lasa nivoaka ka niara ny saina mba hahafaty azy. Fa Jesosy nahalala izany ka dia niala teo. Ary nisy olona betsaka nanaraka azy, ka dia nosotraniny avokoa izy rehetra, ary nandrara azy izy tsy hanao zay hahafantarana azy, mba hatanteraka izay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe, endro ny mpanompoko izay nifidiko, ny malalako izay sitraky ny foko indrindra, hapetrako ao aminy ny fanahiko, ary torony rariny amin'ny jentilisa izy, tsy fanditra na iantso mafy izy, ary tsy sy andreny feony any an-dalana, tsy ho tapahiny ny volotara torotoro, ary tsy ho vonoiny lahanjiry manetona,
ambara-pamoaka ny raro no mpandresy ary ny anarany no itokin'ny jentilisa. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Misy fahamarinana vitsivitsy tena misongadina amin'ny zay nivakitsika teo ny anankiray amin'ireny dia izao: nanitsy ny fanajana sabata araky ny hevitry ny fariseo Jesosy. Nanitsy ny fanajana ny sabata araky ny hevitry ny fariseo Jesosy. Fa inona moa zava-nisy? Nandalo tanimbary ny tompo, nona ny mpianatra, nanoty saloim-bary izy. De ozy voasotra hoe de nihinana nyvarindry zareo zany zavatra azo tazana de kosehina de hanina. Nanaony zany ny mpianatra. De avy ny fariseo hoe manota zavatra tsy tokony atao amin'ny andro sabata zany. De hoy Jesosy hoe mpatadidinareo moa Davida nonane izy de niditra tao amin'ny mpisorona izy ary ny mofo aseo tao an-tranon'Andriamanitra nomeny ny mpisorona ho aniny niaraka tamin'ireo namany raha nenjehny Saoly manko izy tamin'izany fotoana zany. Nanota ve izy ny hinana zay mofo tsy tokony ho an'ny olona afa-tsy ny mpisorona ihany? Nefa hoy Jesosy tompo hoe nona izy ka ny lalàna hoe ny mpisorona ihany ny mihinana an'ity, ny mpisorona ny nanome azy. Tsy nanota izy hoy Jesosy tompo. Avy eo ndray zavatra hitatsika de izao: indro misy olona maty tanana ao amin'ny sinagoga koa zany no mitranga. Indro misy olona maty tanana de te hamandrika an' Jesosy izy de hoe tsy azo atao ny manasitrana amin'ny andro sabata. Azo atao ve sa tsy azo atao ny manasitrana amin'ny andro sabata? Dia tsotra ny valitenin'ny tompo. Ianareo izy raha manana ondry latsaka any akady venareo izy amin'ny andro sabata de tsy apakatra azy ianareo? Tsy manao zany ve ianareo? Noho izany ho izy mety ny manao soa amin'ny sabata. Ny 12. Ny fanajana ny sabata manko ry havana, aoka fantatsika fa tsy moramora raha ny fanajana sabata amin'ny testamenta taloha, fa tsy azo atao na dia ny mahandro sakafo aza. Vao raha vao mampirehetra afo fotsiny ianao de fa mandika sabata zay raha amin'ny testamenta taloha. Ao amin'ny Nomeri 5:12 ka hatramin'ny 9:9 de nisy olona anankiray naka kitay tamin'ny andro sabata ary de notoram-bato izy. Heloka nahafaty azy zany. Fanao reto fariseo reto koa nanasitrana lay olona nalemy teo amoron-drenirano Betesda ny tompo ao amin'ny Jaona 5. Zao ny tenin'i Jesosy taminy: mitsangana be tao ny fandrinao ka mandehana. De nitsangana izy. Ary rehefa nitsangana izy, ny zavatra nitranga de inona? Ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna nahitazy nitondra le farafarany. Tsy mety zao ataonao zao, sabata ny andro tsy mahazo mitondra entana ianao. De hoy izy: za tsy mahalala zay lazainareo. Ka ilay olona nanasitrana ozy nanao hoe betao ny fandrinao de modia any an-tranonaoko no ny fanajana sabata ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna dia tsy fanajana sabata araka ny hevitry ny tompo, ary ambaran'ny tompo hoe misy lehibe noho ny tempoly eto. Jesosy ny tiany lazaina amin'izany, ary ambaran'ny tompony hoe tompo ny sabata ny zanak'olona. Ry havana, ity fanajana sabata ity dia nentina nanameloka an' Jesosy io. Ho hitatsika amin'ny manaraka rehefa avy eo. Fa ny zavatra anankiray lehibe zay tokony ho fantatsika
dia tsy arakaraka ny fieveran'ny fariseo ny fanajana sabata ny fieveran'ny tompo ny fanajana sabata, fa ny fanaovantsoa asa fanaovantsoa amin'ny andro sabata dia tsy noelon'ny tompo zany. Ary mazava loatra moa fa ny mpisorona irahantsika rehetra mahalala fa ny mpisorona nie ka manota ny sabata izy io Jesosy tompo manota ny sabata izy io izy fa inona ny antony miasana izy rehefa sabata mbola manao sorona ihany izy. Ao amin'ny Nomero 7:25 ny asa mpisoronana de mitohina de amin'ny andro sabata azy, ary mampiasa mpisorona ny Israely na de amin'ny andro sabata azy. Asa fanasoavana nefa ny asa mpisoronana. Ary noho izany ry havana, ny asa fanasoavana de tsy nanamelohan'ny tompo amin'ny andro sabata, ary na de izy aza de nanao zavatra nanohitra ny tenin'ny fariseo sy ny mpanoradalàna manam-pirofo ny mahatompo ny sabata azy. Ary noho izany tsara ny hitandremantsika tsy hanameloka olona fahatany, tsy teniteny foana ka hitsaratsara foana, anjarany tsirairay avy ny mandiny tenany amin'izany. Fa ity ny 4:12 niara-ny saina hamono an' Jesosy ny fariseo noho izy tsy nanaja sabata. Niara-ny saina hamono an' Jesosy ny 4:12, ary ny fariseo de lasa nivoaka ka niara-ny saina mba hahafaty azy. Jesosy anefa de nanambara hoe tompony sabata zanak'olona. Ary tiana ihany ny manambara antsika fa ny kristianina dia lazain'ny sasany fa ho any amin'ny helo satria hono mivavaka alahady ka tsy manaja ny sabata. Tsara ihany mampahafantatra antsika izao fahamarinana ao amin'ny soratra masina izao. Ny voalohany, na tamin'ny andron'i Jesosy na tamin'ny andron'ny Paoly apôstôly dia tena nahitany fanenjehana ny tsy fanekena intsony ny lalàna sasany, ary nahatonga ny jiosy ho nanenjika any Paoly mihitsy azy. Imbetsaka Paoly no nenjehin'ny jiosy, ary raha mamaky ny tantaran'ny Paoly sika de mahita fa isan'ny olona zay nenjehina fatratra izy no izy nitory an' Jesosy ho any famonjena. Zavatra anankiray koa nefa ny tokony ho fantatsika de izao: ny alahady dia andro voalohany tamin'ny herinandro, ary lazain'ny sasany fa hoe ny tantaram-piangoana taty aoriana no nanao anio isolo ny sabata, ary dia izany izy sasany ny mahavy amin'ny bibidia ny andro alahady. Tsara nefa ry havana ny manamarika fa raha nitsangana tamin'ny maty ny tompo dia andro alahady io nitsanganany tamin'ny maty io. Andro alahady nitsanganany tamin'ny maty. Ny Jaona 2:7-20 ny manambara izany, andro voalohany tamin'ny herinandro. Eo zany no nanomboka ny fivorian'ny mpianatra taorinany nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Herinandro taorinany io ndray ny 9:20 de mbola nivory ndray ny mpianatra, ary mba tonga teo koa Tomasy manko tsy teo tamin'le fivoriana voalohany, mba tonga teo koa Tomasy tamin'io herinandro faharoa io. De zao ny lazain'ny tompo hoe apetrao eto ny tananao ry Tomasy, ary asa mba ho isan'izay tsy mino anao fa minoa andro alahady koa io nivoriana io. Raha mamaky ny asan'ny apôstôly 20 andin'ny 7 ianao dia ahita ihany koa fa tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro no nivory ny mpianatra hamaky mofo de nitory teny mandra-pahamaraina ny andro mihitsy i Paoly. Andro voalohany tamin'ny herinandro koa zany. De nitoy zany ka amin'ny fitoerana maro raha misy miova ao kristianina dia hitatsika ao amin'ny Korintianina 1:20 ohatra fa andro voalohany amin'ny herinandro no nasain'ny Paoly nanangonana ny fanomezana hoentina ho an'i Jerosalema. Ary noho izany
tsy azo lazaina hoe tsy nivory tamin'ny andro alahady ny fiangonana voalohany, fa marina fa taty aoriana dia hampiavaka ny fivorian'ny jiosy sy ny fivavahana kristianina dia mazava loatra fa ny fivoriana lahady no no amafisina ho an'ny kristianina amin'ny tantarany fiangonana zany. Ary noho izany ry havana, na tonga ny Paoly hanoratra ihany taty aoriana, taoriana ny ady hevitra tamin'ny jiosy nanoratra izy ho an'ny Kolosianina 2:9-10 sy 7-10 hoe aza vela isy tsara nareo na amin'ny finanana na ny fisotroana na ny andro firavoravoana na ny sabata, aliko ny zavatra ho avy reny. Ny sabata zany ny sabata sy ny zavatra hanina, ny fisotroana, ny voaloam-bolana ohatran'izany, reny fetifety ireny zany dia aloka ihany, fa ny tenany hoy izy dia Kristy. Ary dia tsy mahagaga raha nohatra ho ny Romanina izy, raha nohatra ho ny Romanina izy hoe samy amin'ny Romanina 4:12 samy manana ny eritreretiny ny olona ozy, ny sasany ozy manao ny andro mitovy, ny sasany manao ny andro lehibe, ny sasany ny sasany zao izy, aoka samy atoky izy. Ny anankiray manao ny andro anankiray mihoatra noho ny andro sasany, ary ny anankiray kosa ny andro rehetra itovy, aoka samy atoky tsara ao amin'ny sainy avy izy. Ny antony manko ry havana dia zao, ny an'ny kristianina dia ny androny rehetra dia fa an'ny tompo avokoa. Ny fanajana sabata ny testamenta taloha dia ambaran'ny Hebreo, fa ny Kolosianina milaza fa tandindony zany, ary ny Hebreo 4:15-1:12 dia ny fitsaharana amin'ny andro sabata dia tandindony fitsaharana ao amin'ny Kristy. Ny tsahatra tamin'ny asany tandindony zany, zay rehetra niditra amin'ny sabatan'Andriamanitra hoy ny Hebreo 4:15-1:12 dia miditra ao amin'ny sabata fitsaharana, lay tena fitsaharana. Ka inona moa zany hoe mitsahatra amin'ny asany zany? Inona moa ny dikan'izany? Teo aloha raha tao ambanin'ny lalàna ny olona dia ny asany tenany no heveriny ho nahazoana famonjena, ary zany tokoa tsy maintsy natao, manao an'izao, manao an'izao, manao an'izao, manao an'izao. Zao nefa ny zava-misy, rehefa tonga ny tompo dia nazavaina fa tsy misy nofo amarinina amin'ny asan'ny lalàna, fa tsy misy olona tena mahatandrina ny lalàna rehetra, ary izany no mahatonga ny olona ho mpanota. Ary noho izany ny lalàna dia mampiseho amintsika ny fahotana, ary ny tsy fahatanterantsika ny voalazan'ny lalàna no mahampanota antsika. Kanefa rehefa tonga Jesosy, maty izy, maty ny tompo, ny solovoinantsika, dia zany fahafatesan'i Kristy zany no asa fanatanterahana ny lalàna. Ny fanahy zay manota no faty, dia inona ny tsy maintsy hafarany zany? Na iza manota, ary tsisy olona tsy nanota dia tsy maintsy maty izy. Maty ara-nofo nefa maty ara-panahy koa, satria ny fiainana amin'ny fahotana raha teo dia fahafatesana ara-panahy. Zao nefa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy, ka mino ianao fa izy no nisolovinanao teo ambony hazo fijaliana, dia niara-natsangana taminy ianao ary velona, dia miditra ao amin'ilay sabata fitsaharana. Ary zao zany sabata fitsaharana zany, Jesosy ny hoe zany ho anome anareo an'io fitsaharana io, zany ho anome anareo io famonjena io, ka tsy ny asa zay ataoko intsony no entiko miseho eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny fitsaharana nomen'ny tompo ahy no izy maty teo ambony hazo fijaliana ny solovoinahy. Hany ka tsy ny asa mpahamarinana zay ataoko intsony no enterako, fa ny asa mpamonjena vitan' Jesosy. Ary izay le hoe aoka isika azoto hiditra amin'izany fitsaharana izany. Hebreo 4:1-10. Noho izany ny androntsika rehetra dia ny tompo, ary ny famonjenantsika dia tsy ny fitandremana sabata, fa amintsika ny fitsaharana dia ao amin'ny Kristy. Fa inona no mahatonga antsika tsy asa amin'ny andro alahady ohatra? Inona no mahatonga antsika tsy asa? Satria misy ny hoe aza manadino ny fiarahantsika miangona, ary dia niangona ny mpianatra tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro, ary dia nanaraka izany ny kristianina tatoriny.
tsy nanameloka izany ny tompo ary na jaona aza dia tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro izy tamin'ny andro ny tompo apokalipsitiko voalohany 10 no misy eon'ny tompo ka nanambarany ny zavatra rehetra noho izany tsy misy olo averina indray tsy misy olo ny sabata ny testamenta taloha akory ny alahady fa ny sabata ny testamenta taloha dia tandindona ka tsy nisoloan'ny alahady iny akory tandindona iny ny fitsaharantsika ao amin'ny Kristy aoka zavatsara zany ary zany nambarany Paoly tandindo ny zavatra ho avy zany ho anareo any amin'ny faritra kosa mifandraisa na manatona ny mpiandraikitry ny fikambanana any amin'ny faritra misy anareo ary dia io fiarahana mivavaka io nahatonga atsika niara-ny vavaka tamin'ny andro alahady izany no azo jerena amin'ny tantaran'ny soratra masina misy moa manohitra izany kanefa ho anao zay mahalala ny tantaran'ny apôstôly dia mahafantatra ianao fa andro voalohany tamin'ny herinandro ny voliny ary taty aoriana dia hitantsika izany asan'ny apôstôly 2:7 Koritianina 2:9 ahitantsika ny hoe amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro ny kristianina ary noho izany dia tsy tokony atahotra isika na voareboreby tahaka zao sy tahaka zao satria fantatsika fantatrao zay inonao ambonin'izany ny fitandremana ny sabata amin'ny testamenta taloha iaho dia tsy misy olona mahatandrina azy na izy fa raha vao mampirehitra afokasika fotsiny ianao dia fa manota ny sabata zay raha ny marina dia tsy azo atao ny manofa automobile hitondrana olona amony salam'zao tsy azo atao zany satria mampiasa sofera ianao raha ny fanajana ny sabata ny jerena ary zany tsy maintsy diniantsika fa izao ny fanajako ny sabata ave mifanekeko hiditra ao amin'ny sabata ny fitsaharan'Andriamanitra dia ny famonjeny Kristy zany fa ny amin'ny andro alahady kosa andro fanaovantsoa io raha asa fanaovantsoa manao permanence avenao satria ianao dokotera dia zany ve deo any amin'ny elo ianao raha manao zany sanatria fa izao kosa aza manadiny ny fiarahantsika miangona tahaka ny ataon'ny sasany ho ny valazany soratra masina satria mila fitsarana ihany koa ny tenanao ka dia ilaina mba mitsahatra rehefa alahady ny andro fa ny amin'i Jesosy inona ny zavatra hitantsika eto nanasitrana olona maro izy izany no hitantsika ny amin'i Jesosy tompo mpanompo voafidy izy malala an'Andriamanitra ozy zany voalazany manomboka amin'ny 4:1 malala an'Andriamanitra izy famonjena feno nentiny ary zany famonjena feno zany mamoaka ny rary no mpandresy izy tsy ho tapahany volotara torotoro tsy ho vonoiny ny lahinjiry manetona tsy avelanao faty na dia ireo volotara torotoro sy lahinjiry manetona ireo azy dia ho iaho hoe ianao ve mahatsiaro tenao volotara torotoro mahatsiaro tenao marary venao angamba efa ho faty angamba tahaka ny lahinjiry manetona Andriamanitra tsy naniraka ny zanako amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao ary noho izany Jesosy Kristy tsy miova maly sy anio ary mandrakizay raha nanasitrany izy taloha mbola manasitrany izy izao vahoaka maro no efa nisitraniny ary zavatra hita eto dia izao hoe ny antony nanaovany reny dia anatanteraka ny tenin'ny mpaminany hoe mpanompon'Andriamanitra izy malala an'Andriamanitra izy haninona enterany jentilisany anarany ary tsy hanapaka volotara torotoro izy havako na inona toerana misy anao na mahatsiaro anao hoe volotara torotoro angambo zao lahinjiry manetona sisany fiainako hoe eny marina zany nefa rehefa manatona an' Jesosy ianao ho velominy ary amoaka ny rary no mpandresy izy angamba voahitsakitsaka ny zonao angamba tsy fantatro rehefa mametraka ny fiainanao amin'ny tompo ianao hamoaka ny rary no mpandresy izy izany nahatongavany ary zany mahatsara anatonantsika azy amin'ny finoana mba ho voninahitra ny anarany ny fahatokitsika azy ho an'Andriamanitra ny voninahitra fa ho anao kosa ny hery amin'ny fahalalanao izany tenin'ny tompo zany ivavatsika Andriamanitra rainay eo misaotra anao zahay fa fantatray fa ny andronay rehetra dia anao ary Kristy tomponay lay nanafaka anay tamin'ny ozony lalàna
dia nahatonganay ampiditra anay eo amin'ny fitsaharanao araka ny teny hoe izany manome fitsaharana. Tompo mangataka aminao zahay, mety misy volotara torotoro anoany, mety misy lahinjiry manetona anoany, olona mahatsiaro tena hoe reraka aho tsy hitako tsony amin'ny fiainako, mifona aminao azy reny zahay, hatrakao ny lohany hijery anao mpamonjy eo, mba ho voninahitry ny anaranao, ny fitokiny ny jentilisa amin'ny anaranao izahay izay nanjary taranaky Abrahama na dia jentilisa azy, mba hitoky aminao zahay Tompo, hiankina aminao zahay, amin'ny anaranao Jesosy manaovanay izany vavaka izany, amen. Ataovy mpandroso ny femonanao, dia mipetra tsara